ilaila ny fandraisan'ny fitondrana fepetra matotra manoloana ny fikorosoan'ny sosialim-bahoaka amin'izao fotoana izao araka ny hevitry ny professeur Ralson Roger ho an'ity pahitokaren ity dia ilaina ny fampiroboroboana ny famboronana asa ary ny hanomezana aina ny ariary fanadetena raha tsika amin'ny vola ravoavy sy tsirra Kotoarson. Tsy tokony miandro fotsiny fanampiana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa tokony handray fepetra entina narena ny lafin'ny toe-karena sy ny sosialy ny fitondrana malagasy araka ny fijery ny professeur Ralson Roger. Anisan'ny sosokevitra natolo ny fametrahana tahiry manokana entina hampiroboroboana ny fananganana orinasa madinika sy salatsalany. Eo ihany koa ny fampihenana 10 isan-jato ny tsena vola vahiny eto amintsika na ny midy. Fara ihany tsika ny famoahana le vola avy ivelany reny matetika any amin'ny aide budgétaire ny tena mandeha koa reny amin'ny resaka social tsy dia misy fiantraikany loatra amin'ny vahoaka ka n'ilain'ny olona zao dia hoe aiza misy asa aiza misy orinasa mitsangana zay zany le très petite entreprise na industrie tokony hitadiavana vahaolana ka sosokevitra zany dia hoe tokony isy zany fond atao manokana avy amin'ny alalan'ny hoe fivarotana an'ireny bois de rose reny dia fa vola reny dia manao karazana antso koa zany amin'izay olona teram-panahy karazana ohatrany tany miady tsika zao dia hoe tongava dao ny hery rehetra andao hivondrana andao hanao an'izay tahiry zay dia atsoina amin'izay zany ny tanora na ireo olona niala tamin'izao ny France ny namandreo zay ngamany everiko fa tena mainky fa famatsim-bola minona reo fa ho avy io fa mbola ho ela maninona koa moa ny foanana ty limity ty zany hoe raha foanana midy dia créeny didi-panjakana dia mafoana an'io satria tsika matsy mbola tsy manondra netana zao tsy tena tsy tany mpanondra netana tsika fa raha ohatra hoe tafatsangatsika ny orinasa madinika salasala Mamanarivony zay tsika efa mpanondra netana ary zay tsy ahitantsika tombony na amin'ny comesa zany na amin'ny sadeka satria lasa ohatrany hoe fametrahan'ny olona entana na dépotoir fotsiny Madagasikara ny atsika mirona koa tsika amin'ny fanafaranetana ary io moa ny vahiny ny tena manao an'io ka raha ohatra zany ataontsika matanjaka amin'ny vola malagasy ahenantsika 10 isan-jato ny atombotsika 10 isan-jato ny heriny dia mety zay amin'ny fanafaranetana fa tsy mety amin'ny fanafaranetana ka tsy maninona eo aloha azonina ao anatin'ny fotoana fohy eo aloha dia vokatr' izay zany dia mena 10 isan-jato zany ny vidim-piainana ary miakatra 10 isan-jato ny fahefa-vidin'ny olona. Ilaina araka nambaran'ny professeur Ralson Roger ny fandraisana fepetra toy ireo entina elana amin'ny isian'ny fipoahana ara-tsosialy.